anambara kely mikasika an'izany asan'ny PCO na ny poste de coordination opérationnelle zany anivon'ny commune urbaine Antananarivo isika amin'izao fotoana izao nandalo ny rivodoza enao ny poste de coordination opérationnelle dia manao ny fandrindrana zay zavatra rehetra mahakasika ny fandalovan'izany rivodoza zany meloa amandritra ry aorina. Inona moa zany atao hoe gestion de risque catastrophe zany dia toerana anankiray ahafahana mikirakira ny totanisa sy ny atotan-kevitra rehetra mahakasika ny commune eto Antananarivo renivohitra ary ahafahana mijery ny amonjena sy amindrana an'ireo olona traboina amandritra ny fandalovan'izany rivodoza zany ary mikajy koa ireo atotanisa mba ahafahana mametraka an'ireny olona ireny amin'ny atao hoe site d'hébergement na ny manao ny kajy koa amin'ny hoe firy no tokony mbo fanampiana hoentina manampy an'izany olona tratran'ny voina izany. Manandraikitra ngeza be ny commune urbaine eto amin'izao fandalovan'ny rivodoza enao zao. Araka izao hitanareo zao dia misy ny poste de coordination opérationnelle miasa efa nandritra ny hatramin'ny fotoana nandraisana ny vaovao io tany amin'ny direction générale ny météorologie ary nalefan'ireo système d'alerte précoce avy any amin'ny météo BNGRC sy ny tompon'andraikitra tsirairay avy nanomboka hatramin'ny zoma zany ka hatramin'izao tenenantsika izao dia miasa tsy akijanona ny centre opérationnel eto Anosipatrana. Inona zavatra efa vita maro be ny zavatra efa nokarakaraina mandalo eto izay zany tsy mandeha eny amin'ny toerana misy ny loza sy ny voina fa mahafantatra kosa amin'ny alalan'ireo masoivo zay efa napetraka eraky ny fokotany indrindrindrindra ireo fokotany vulnérable sika marefo misy 570 anisan'ny mora dobo-drano indrindra eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Nisy fotoana manana an'ireo comité local de secours eny amin'ny fokotany 570 ireo izay misy olona isaky ny fokotany zany amin'ireo 13 voahofana tsara hiatrika zany famonjenan'ny olona amin'ny voina izany. Ireo masiovo ireo zany no mandefa ny vaovao aty aminay. Ny information rehetrarehetra zany mahakasika ny sinistre dia enregistré na voakajy daholo ato amin'ity centre opérationnel ity. Tiana zany hotsindrina eto fa ny centre opérationnel eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia ramatoa ben'ny tanàna zany ny tena présidente ny zany centre opérationnel zany ary ny vaovao rehetra mahakasika ny voina sy ny atotanisa rehetra zany dia mety efa any amin'ny mairie Antananarivo mba ahafahana mihetsika arak'izay aingana indrindra ary arak'izay azo atao. Avy eo vao manaparitaka ny vaovao manerana ny sampana raha samihafa eto amin'ny firenena zany zay. Miainga any amin'ny fokotany zany reny information reny na vaovao reny dia miakatra eny amin'ny délégué d'arrondissement. Dia miala vao amin'ny délégué d'arrondissement izy dia tonga eto aminay ny vaovao. Izay zany manambatra ireny vaovao reny andro manalina nanaovana azy ary tsy mitovy fotoana tongavany. Dia rehefa milamina izy ireny voakajy tsara dia miakatra any amin'ny maire ny commune urbaine Antananarivo. Eo indray zany dia fa misy kajy atao hoe tokotokony firy ny zavatra hozaraina ary anampiana an'ireny fokotany ny aramboina ireny reny olona afatsika ny aramboina ireny. Inona no tokony fitandremana atao? Voalohany indrindra mbola enona tsy tapaka ny fampahalalam-baovao tsala amin'ny radio ny télévision sy ny zareo eny amin'ny comité local de secours eny mbola misy eny amin'ny fokotany eny mbola miasa amin'izany fampahalalana ny olona zareo tokony ataon'izany izy. Manadio ny manodidina sy ny toeram-ponenana
tsy avela fotsiny aloto am'izao zany ny toeram-ponenana satria na misy rivodozana andalo a misy fakoa misy ny toerana tsetsina ny lavadrano a ny lakan-drano dia tokony ho diovina daholo izy ireny. Fahatelo a manamboatra ny zavatra simba ny tafo ny varavarakely a tsetsemana zay tokony ho tsetsemana zay fidiran'ny rano mba tsy isin'ny mba isin'ny fahasalamana ao anatin'ny tokantrano. Faefatra mifanampy amin'ny mpiaramonina amin'ny famonjena ireo olona vomafy satria voakava mahatratra ho isika malagasy dia miara-metana tsika miara misoroka reny lozy ireny ary mila fifarimbonana manao an'izany asa izany. Fadina zany misotro rano izay tsy napangotrahana azo atao dia tsy misotro rano afa-tsy avy amin'ny pompy kanefa tokony ho diovina reny rano ireny apangotrahana dia zay voasotroana. Dia eto koa dia tokony hitandrina tsara zany isika mianakavy amin'ny fampiasana ireny fefiloha reny mba tsy kitikitika ny fefiloha amin'izao fotoana izao satria tena enjana be indrindra fakana fasika fakana ny fandehanana morona fandeha manao manjono hitanay eto zany fa misy olona manarato amin'ny kopo tokony ho fadina zany reny ary mba tsy isiny hitaran'ny favoazana zany dia raha sanatrika misy voina mitranga any tokantrano dia tokony anatona ny tompona andraikitra eny amin'ny fokotany eny misy ny le comité local de secours dia reny ny tokony atonina dia mandefa antin'ireo manana ny marary makany amin'ny tompo-pahasalamana. Miantso koa ny pompier telefona 118 raha ohatra ka sanatria misy olona lasan'ny rano raha ohatra ka sanatria misy olona enjaran'ny trano na enjaran'ny hazo dia alefaso malaky ny antso makany amin'ny service de secours salam pompier jereo reo fiarah-miasa amin'ny comité local de secours zany no nanomanana an'ireny sy nanofanan'ireny olona ireny. Aza adiny koa fa azo antsoina koa ny centre opérationnel poste de coordination opérationnelle ety Anosipatrana dia azo raisina ny laharana finday manaraka ireto dia ny 032 11 503 76 na ny 032 11 503 79